fanolorana ny arahaba sy ny firarian-tsoa ho antsika rehetra tonga manatrika izao fivoriana izao. Ny lahadinika androany moa dia fandiniana sy fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolan-dalàna laharana fa 017/2020 tamin'ny 18 novembre 2020 relatif à la politique culturelle nationale. Iangaviana ny amin'ny arifenitra ampandroso ny teknisianina avy amin'ny gouvernement. Manolotra ny arahaba sy ny firarian-tsoa ho anao Ramatoa Minisitra sy ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny ministera izay tarihanao izay mpikambana ato amin'ny Broamaritra sy ny olona rehetra tsy ankanavaka. Eto ihany koa moa amin'ny soatoavina malagasy satria raha nafantatra ny voina izay nahazo anao sy ny fianakaviana moa izany dia manatitra ihany koa ny fiaraha-miody sy ny fankahirezana amin'izay voina nahazo izay. Mingavy ang panagsananaw Ramatoa Minisitra alay Florifci attenderanduina, giovanile pagpagkabin, kaya malutka marami pamaks na attenderanduila, isya litralul Madagascar say manaskipan, so tulakan iso, isya daranasa ipanini attenderanduila. Asinay mo tunay siya libre, why? Sa ekipa minister ang sira-sira sa kulsan ay sa yaraman natin. So, every night na marami so, ni afanay, mamilagina siya, iba na siya naliw ni Fulavulandarana, kasi ni politika Pilipina, ni kulsan. Fulavulandarana sa Maria, nakatuwa ni Antenera Pilipina, meron so ada lupanya, ikonsipto ni Antenera Pilipina. So, kasi nang funay sa si Mifaela, mumiyagasan na niti Fulavulandarana siya, kami taon na din suwari, visikan mo na politika culturelle nationale afaran. Isay, rehefa miazakazaka no fivoaran'ny zava-misy, fivoaran'ny toetrandro, fivoaran'ny teknôlôjia, izay misy fiantraikana tena sy ny fivoaran'ny kolontsaina ny ankabeny dia adiety amin'ny ministera mpiandana kolontsaina izany mampifanaraka ny ritsan-teny mandalàna izay misy mba metrika kokoa an'izay sehatra mivoatra izay indrindra Andriamatoa Filohevitra tena antony itsy famelabelarana ilay fanatrehana roitsia ny politika pirenena nasionaly izay ilaina indrindra mba iarahantsika midinika sy iarahantsika mandany ho an'ny tombotsoan'ireo artista sy ny mpisehatra rehetra eo amin'izay lafiny ara-kolontsaina sy ara-javakanto izay ny ampisy matianina na professionnalisme eo amin'izay lafiny kolontsaina sy ny zavakanto izay manko no tena tanjona voalohany indrindra ao anatiny ity politika pirenen'ny kolontsaina ity pasaingeo ihany koa ny tokony aneketsika malagasy fa maro lafo ny kolontsaina malagasy tsy misy hoe raha ihany ny kolontsaina malagasy fa maro lafo na pluraliste angamba ny mety hoe atsika ilazana azy ao anatiny ity ritsan-tendalàna ity Andriamatoa Filohevitra dia ho hitantsika ny atao hoe tanjona ankabeny sy ny tanjona amin'ny antsipliana ihany koa les objectifs globaux sy ny objectif particulier isatsehatra ny kolontsaina avy nanaovana an'ity politika pirenena nasionaly ity amiana ny fankasitrahana ihany koa tamina lefitra efa nataontsika nandritra ny commission na ny assemblée izay nahafatoa ary misy ny andevitra sy fikanakarosana tamin'ny raharaina tanteraka ivelanay fa mbola ito zany eo anatiny zao fotoantsika izao dia ampianarako amin'ny anarany ekipa rehetra ministera ny serasera sy ny kolontsaina misaotra tsara ny tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana Andriamatoa Filoha ianareo mpikambana amin'ny Broamaritra ny teny Merandoolona isika olona Ramatoa Minisitra ary ny délégation izay taritinao mpitiavana ary ampifaliana tanteraka no iarabana antsika rehetra tonga soa ato amin'ity lapamaitso ity ary izay tao amin'ny commission sy ireo délégation niaraka tamin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina dia tena ny fanapahan-kevitra sy ny fanakalo-hevitra
hevitra tampitiavana sy tampirahalaina tokoa araka ny voalazanao zay misy madame le ministre ary dia tsapa sy hita tao anatin'izay ny finiavana sy ny fitiavana ty ampandroso ny kolotsaina sy hiaro ny kolotsaina ny misy eto amintsika eto Madagasikara anandratravo izany kolotsaina izany sy izay rehetra manodidina azy ireo artista arakan'izay voalazanao teo zay sy izay maro izay mbola ho tanterahintsika satria tsy vita ray andro ary tsy vita amin'ny fotoana ray fa ny azonay mena sady ramatoa ministra sy anareo ministera dia izao eto izay loholo Madagasikara ifanometanana sy ifampitantana aminareo ampandroso an'ity ministera ity sy tia programa izay matematesantsika ity ankasitrahana izay ny teny fohy Andriamatoa Filohan'ny Antenimieran-dola ianareo Bromatra isika loholona namana sotra tokoa. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous reprenons le bureau marche. Madame le ministre Ndjetongarivo, il y a un technicien de la mère Diamno, tout plage tout kvavi. Comme pêche faillé, ça a été un affalé na amti, tout le temps nous étions réunis. Ni fan je fête dans politique am tumbi, mumban ten malagash. Manakarina be sika amin'ny fitenenana io zavatra anankiroa fotsiny ny teneniko eto ny akanga tomendry ho ny ariavaratra vitro zay sud-est vorona anankiray ihany io zay vomanga ho ny faritra sasany mbizo ho agnay Bechleo bokala ho ny sud-est zavatra anankiray fihinana ihany io farany synonyme tena manakarina be ity firenesika ity ka raha efa mba hiditra amin'izay zany le fiteny paritra sasany ho lasa synonyme zay mampanakarina ny teny frantsay io dia tena laza aminao madame le ministre fa zaho iaban'ny kemba dia mitona ny namana mpandana 100% ty zavatra noentinao ety misaotra zay ihany no tiako tenenina. Sotra indrindra honorable doyen. Irosa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra isika izao volavolan-dalàna larana faha aotra 17 bara 24 tamin'ny faha 20 volana novambra 24 relatif à la politique culturelle nationale. Iza no mandany an'ity volavolan-dalàna ity. Sotra tompoko. Iza no mitsipaka, iza no tsy milaza ny heviny. Sotra tompoko. Ambara izany fa nolanian'ny Antenimieran-donona ny volavolan-dalàna larana faha aotra 17 bara 24 tamin'ny faha 20 volana novambra 24 relatif à la politique culturelle nationale.